Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fa ny miarabantsika rehefa malalatra ity zoma fa 3 ny volana jolay ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny boky voalohany Samuela. Samuela voalohany toko 10:10, Samuela voalohany toko 10:10, andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 9. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Samuela tamin'i Saoly: Jehovah naniraka ahy hanositra anao mpanjakan'ny Israely olony, koa ankehitriny mino ny tenin'i Jehovah ianao. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro, ho valiko izay nataon'ny Amalekita tamin'ny Israely, dia ny nanotrehana azy tany anefitra fony izy niakatra avy tany Egypta. Koa mandehana ankehitriny ka mameleza ny Amalekita ary haringano izay rehetra mety ho azy, ka aza asiana miangana vavinoy avokoa, na lahy na vavy na ankizy madinika na zaza minono na omby na ondry amanosy na rameva na briky. Ray masonao manamasinana ahy amin'ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ny teny soratra masina izay eto am-piaratanantsika ity zara mofinaina ity dia nanafatra manokana an'i Saoly Andriamanitra tamin'ny alalan'i Samuela. Izy manao hoe onombohosotra ianao ry Saoly, ka dia ny asa izay anirahana anao vonoy ny Amalekita, ary tao ny Amalekita. Aza asaina misy miangana na zaza mbehivavy hatramin'ny ondry amanosy ny omby ary ngano avokoa. Mampieritreritra avako malala ity andiny soratra masina ity. Fa nahoana Andriamanitra? Andriamanitra fitiavana. Fa nahoana Andriamanitra? Andriamanitra mamela heloka. Fa nahoana Andriamanitra? Andriamanitra manaja aina no naniraka ny Saoly handripaka ny Amalekita. Fa inona ny ratsy nataony Amalekita? Inona ny tena nahatonga an'Andriamanitra naniraka ny Saoly hamono ny Amalekita tsy hisy hiangana mihitsy? Na ray aza. Raha toa ka mijery eo amaika isika dia toy ny manao hoe toa Andriamanitra mpandringana Andriamanitra, toa Andriamanitra tsy mamindra fo Andriamanitra. Kanefa rehefa mijery ny firenen-kafa isika, ohatra ny bebaka ny fony naniraka ny Jona Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jona mpaminany hoe mandehana makany Ninive ianao dia taomy hibebaka ireo olona ireo. Dia rehefa mibebaka ny mponina tany Ninive dia tsy tezitra tamin'ny Andriamanitra fa namela heloka. Ary be dia be ireo ao amin'ny Baiboly no ahitana izay fahalemem-panahin'Andriamanitra izay. Fa nahoana kosa ny Amalekita? Dia niara ny fahatezerin'Andriamanitra. Raha toa ka mamaky ilay andininy isika dia eo ihany ny valiny. Hoy izy manao hoe izao no lazain'i Jehovah tompony maro, ho valiko izay nataon'ny Amalekita tamin'ny Israely. Fa inona no nataon'ny Amalekita tamin'ny Israely nahatonga an'Andriamanitra tsy namela mihitsy any Amalekita ho velona, ny taranaka Amaleka tsy ho velona. Raha toa ka mamaky ny bokin'ny Deutéronomie toko 5:20 isika. Deutéronomie toko 5:20, ny andininy 7:10 sy ny 8:10 ary ny 7:10 dia hoy ny Tompo: tsarovy izay nataon'ny Amalekita taminao teny an-dalana tamin'ny andehananareo avy tany Egypta. Dia ny nitsenany ianao teny an-dalana sy ny nameleza ny vody lalanao, dia izay rehetra tsy afaka tao aorianao raha reraka sasatra ianao fa tsy natahotra an'Andriamanitra izy. Zany hoe inona ilay tantara? Niala avy any Egypta ny zanak'Israely. Rehefa niala avy any Egypta ny zanak'Israely dia nandalo tazany taranaky Amaleka na ny Amalekita, izay taranaky Esau ihany io, zafin'i Esau, raha izany izy ilazana azy. Havana zany rao, raha izany izy ilazana azy. Havana ara-piaviana mihitsy satria taranaky Esau sy rahalahin'i Jakoba.
dia rehefa avany Egipta ny zanak'Israely efa ana vizaka reraka ary dia hoy ny filazan'ny bokin'ny Deutéronomie azy dia nietraketrahany taranaka Amalekita, tsy nanana ny antra ny zanak'Israely ary novonony avany aoriana, novonony avany an-damosina, noetraketrahina avany an-damosina, zany hoe firenena efa reraka, firenena vahoaka efa ana ary tsy nanana ny antra na zaza mambehivavy dia naripaky ny Amalekita avany an-damosina. Tsy hoe ny matanjaka ny natrehan'ny Amalekita, tsy hoe ny miaramila ny Israely ny natrehan'ny Amalekita, fa vahoaka efa reraka, vahoaka efa noana, vahoaka efa mahantra, vahoaka efa vizana, io novonon'ny Amalekita. De tezitr'Andriamanitra izy manao hoe tsy natahotra n'Andriamanitra ny Amalekita. Ito zany de afaka malala raha miteny Andriamanitra miteny tamin'ny Saoly manao hoe aringano ny Amalekita, tsy lay Amalekita tsirairay loatra, tsy lay individu, tsy lay Amalekita tsirairay loatra, tsy zay. Satria misy hitatsika ny toy tantara fa misy Amalekita ihany tao nanaraka ny vavahana Jiosy, fa ilay Amalekita dia tsy inona tsy akory fa ilay toetra, ilay principe, ilay foto-kevitra zay tsy tian'Andriamanitra. Lay misy ilay toetra n'lay Amalekita zany, eto ilay Amalekita tsy lay vahoaka loatra, fa lay toe-tsaina, toe-po, io ny tian'Andriamanitra tsy anjaka, io ny tian'Andriamanitra ongotana io toetran'ny Amalekita io. Ino io toetran'ny Amalekita io? Lay toetra manotsindrifa lavo, lay toetra manararaotra, lay toetra mandefina ivo, lay toetra tsy miraharaha ny ory sy mijaly. Ndray lay toetra manararoatra ny fahalemeny hafa, ny avizana ny hafa, lay toetra manao tsindrifa lavo, zay ny tsy akasitrahan'Andriamanitra eto. Ary zay ny tian'Andriamanitra ongotana tsy haniry eto amin'ity zao tontolo zao ty. Ary be deabe ny toetran'ny Amalekita, nahatonga ny firenena zay nanana ny toetran'ny Amalekita io. Tsy ny raharahany marefo, tsy nijery ny malemy, fa nanao tsindrifa lavo, na monina ndringana ny zazam-behivavy, tsy mifidy na ny antitra na ny tanora na ny lehibe, fa nanapatra fahefana, nandripaka. Haitsika ny tantaran'ny nazisma, hitantsika re zay nahatezitra n'Andriamanitra ny fandringanana tsy firaharahiana ny aina, fanaratsy tsy fieritreretana mihitsy ny madinika sy ireo osa zay mila vonjy. Ade zay ny zanak'Israely efa vizana, efa ana, efa niandry famonjena, nefa fianakaviana iray ihany, mpiray tanindrazana, mpiray revina, zay ny azo ilazana, nefa dia nandefina ivo. Ary dia izay ny tian'ny tompo, tsy anjaka mihitsy, ary tiany naletika atao anatin'ny zanak'Israely manao hoe raha olona tahaka izany na firenena tahaka izany tsy ilaina, ary aza maka amin'ny fananana zany olona izany na izany firenena izany fa manimba. Andriamanitra eto zany tsy hoe tsy tia aina loatra, tsy zay, tsy hoe tsy tia lay olombelona loatra Andriamanitra, fa lay toe-tsaina mihitsy zay ny tsy tian'Andriamanitra. Ary be deabe amin'izao renantsika izao, ndraindray mampatahotra mieritreritra ny hoe mbola voizina reny génocide hitantsika zay nitranga tamin'ny taonjato zay iainantsika mbola voaingana kely, mandripaka zazam-behivavy, mandripaka olona marefo, mandripaka olona efa marary, mbola vonoina, olona efa makany amin'ny dokotera. Hitantsika zay nitranga taty Afrika zany, olona mitady vonjy de omena poizina, zavatra tahaka izany nitranga tamin'ny génocide. Dia ny toetra tahaka ireny lay tsy akasitrahan'Andriamanitra, sanatria tsy mitsara tsy akory, fa mampatsiaro ny tantaran'ny Amalekita. Io tenenin'ny tompo manao hoe tsarovinao, aza adononao. Mazava tsara mihitsy ny teniny ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie io, manao hoe tsarov zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Amalekita taminao. Zany hoe tian'Andriamanitra tsy ho adonony zanak'Israely mihitsy, tsy ilay Amalekita, fa lay toetra ny Amalekita mba tsy hamerenany azy, mba hakalany zany toetra manao tsindrifa lavo zany, mandefina ivoho, zay toetra kanosa
manararoatra ny tsy fahitany namany azy avy ao aoriana de mamono azy avy ato an-damosina. Tsy tian'Andriamanitra zany. Ary ny toy ny tantara ty moa dia fantatsika ny toy ny tantara fa tsy novonoiny Saoly i Agaga mpanjakan'ny Amalekita ary nalainy Saoly ny tsara tamin'ny ireo zay fananany Amalekita ka nahatonga an'Andriamanitra tezitra tamin'ny Saoly. Tezitra tamin'ny Saoly Andriamanitra satria nisy Amalekita tafiditra tao amin'ny Saoly. Tsy ilay fananany Amalekita loatra fa lasa nisy toetra ny Amalekita tafiditra tao amin'ny Saoly. Lay toetra tsy miraharaha ny madinika, tsy mijery ny osa, tsy mijery ireo reraka, tsy miraharaha ireo mila vonjy, lay kalosa mamono ny madinika. Lasa nisy toetra ny Amalekita nifindra tao amin'ny Saoly. Ka nahatonga ny tompony teny tamin'ny Saoly manao hoe laviko ianao. Laviko ianao satria misy Amalekita ao amin'ny toetranao. Tsy lay Amalekita olona loatra. Ary fatatsika ny toy ny tantara 500 taona teo aoriana an'io tantara io. 500 taona teo aoriana de nisy lay tamin'ny andron'ny Estera. Tamin'ny andron'ny Estera nisy rangaha antsoina hoe Hamana izay nampamono ny taranak'Israely rehetra, ny jiosy rehetra, taranak'i Joda i Hamana. Zany hoe hoy ny soratra masina matsy an'io Hamana io, Agagita, taranak'izy io taranak'i Agaga, lay olona tokony novonoiny Saoly. Rehefa tsy novonoiny Saoly Agaga de zao nanana taranaka i Agaga, ary io taranak'i Agaga io 500 taona teo aoriana de nampamono i Hamana zany, nampamono ny taranak'Israely rehetra. Zany hoe lay fihetsika kelin'ny Saoly, lay toy ny zava-maniry kely tsy kely iny de naniry ka nanjary nanimba ny firenena ray manontolo. Raha ohatra ka nivonoiny Saoly Agaga ka narahan'Andriamanitra, narahany Saoly ny tenin'Andriamanitra hoe vonoy daholo ny Amalekita de tsy nisy Hamana. Ary efa tsy nisy Hamana de tsy nisy ny didina mpamono ny zanak'Israely rehetra. Fa satria tsy najainy Saoly ny tenin'Andriamanitra hoe vonoy daholo reo Amalekita reo de nitombo lay Amalekita, nihitatra lay Amalekita ary 500 taona teo aoriana de saika napotika ny fireneny Israely manontolo. Lay nahatonga ny Estera iteny manao hoe ataoko ahoana ny loza, ny fijery ny loza anjo ny fireneko satria nisy Amalekita anankiray tsy nivonoiny Saoly. Afaka malala. Zay no nahatonga ny tompo tezitra ny teny tamin'ny Amalekita satria fantany fa izao ny Amalekita dia olona tsy matahotra an'Andriamanitra. Mazava tsara ny boky Deutéronomie 20:20, tsy matahotra an'Andriamanitra izy. Tsy hoe mpangalatra zany moa zany efa hota rahateo, fa lay toetra hoe tsy matahotra an'Andriamanitra, zany hoe firenena tsy miraharaha momba an'Andriamanitra, mpikomy amin'Andriamanitra. Firenena fandravana, tsy hoe kanosa mampijaly ny madinika tsy miraharaha fa tsy matahotra an'Andriamanitra. Tsisy fahatahorana mihitsy an'Andriamanitra ho aminy. Ary zany tsy tian'Andriamanitra hitombo eto amin'ity zao tontolo zao ty. Izany hoe tsy fahatahorana an'Andriamanitra, fikomiana amin'Andriamanitra. Tsy marina fa ny fahotana tsy ditsika hevitra fa tsy akasitrahan'Andriamanitra. Fa eto lay Amalekita de tsy inona tsy akory fa tena maneho mihitsy, maneho lay faharatsiana faratapony, lay faharavana, lay fahalovana mihitsy satria lay Andriamanitra mihitsy ny lavina. Tsy vitany hoe mpanompo sampy ihany, manompo sampy efa ratsy rahateo, manohitra an'Andriamanitra, mikomy amin'Andriamanitra, fa lay mivohy faharavana, lay mpanakana ny planin'Andriamanitra. Satria raha mijery tsara tantaran'ny zanak'Israely niaravany Egipta andeha ho any amin'ny tany Kanana, planin'Andriamanitra iny. Saingy ny Amalekita kosa de zao nisakana izay planin'Andriamanitra izay, nisakana izay lamin'Andriamanitra efa trany amin'ny tantaran'ny Abrahama. Zay mahatonga ny Amalekita ho lay tena ratsy indrindra nanehoan'ny soratra masina azy. Tsy lay olona loatra fa tiany soratra masina ho takatritsika fa misy fanahy
izay miditra ao amin'izao tontolo zao mpanakana ny planin'Andriamanitra, mpanakana ny fandaminan'Andriamanitra zay mahasoa, fandaminan'Andriamanitra zay mahatsara, ary de izay fanahy izay toe-tsaina manimba ny planin'Andriamanitra, mandrava ny planin'Andriamanitra izay io tsy tian'Andriamanitra anjaka, tsy tian'Andriamanitra hitombo tao amin'ny Israely sy ny Juda. Davako malala, inona ny avatr'Andriamanitra, inona ny hevim-panahy? Andriamanitra mahafantatra ny tokony atao, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra famindrampo, Andriamanitra kosa nefa mitaky fankatoavana amintsika. Ary mila mitandrina isika, mila miambina isika amin'ny fanajantsika ny sitrapon'Andriamanitra, fa Andriamanitra saro-piaro, Andriamanitra saro-piaro amin'ny fahamasinany. Andriamanitra tsy mahazaka ny tsindry azo lena, tsy mahazaka ny fanararaotana, Andriamanitra tsy mahazaka ny herisetra atao amin'ireo osa, amin'ireo malemy, amin'ireo marefa. Tsy zakan'Andriamanitra zany, satria Andriamanitra fitiavana. Andriamanitra tsy mahazaka ny fanararaotana atao amin'ny madinika, atao amin'ireo osa, atao amin'ireo tsy manako hoanina. Tsy akasitrahan'Andriamanitra zany. Tsika mpindravako malala, ampianarin'i Jesosy hifankatia, ampianarin'i Jesosy ahafoy, ampianarin'i Jesosy anam-pitiavana. No zany de mampahery anao amin'ny diso-maly ity, hanana ny fahalemem-panahin'i Jesosy, hanana ny fitiavan'Andriamanitra ao am-ponao ka olona mangoraka, olona tsy mpanararoatra fa olona tia an'Andriamanitra, olona tia namana, tia mpiarabelona, olona tia mizara, olona mpino zay rehetra rehefa men'Andriamanitra fahafahana manao ny soa de manao ny soa. Ty zo mahategningany fanahy masin'Andriamanitra apaiganao ry havako malala, mba hitombony ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny mpiarabelona ao anatinao. Vavakisika, tompo misaotra anao zahay fa miteny amin'ny mandrakariva ianao ary manafatrafatra anay fa halanao ny toetra mandahanao, ny toetra mandaha ny drafitrao sy ny planinao zay mahasoa ny firenena, na mahasoa ny mpiarabelona, na mahasoa ny fiainany tsirairay. Misy tompo ny mijoro vato misakana ny planinao dia meo anay ny fahazavan-tsaina tompo. Mba ho fiasana velona mandrakariva mba ny fahasoavanao mandrakariva zay. Omeo anay ny fo tia namana, omeo anay ny fo tianao Andriamanitra, halanao, tsy akasitrahanao ny fahamafisam-po, ny fanararaotana, fa ataovy kosa zay tompo mahana fo mangoraka. Amin'ity zoma ity de manjaka Jesosy atomponay, ary ataovy mahana fitiavana namana sy fitiavana anao mandrakariva zahay. Da iny tontolo andronay anio anompona ianao, ary ataovy mahavokatra ny asanay. Manjaka mandrakariva atomponay, ary ataovy itoeran'ny fientananao ny fiainanay tsirairay avy. De metraka ny fiainanay mba hafitahinao zay tompo tsara. Amen.